Raha mahakasika kosa ny fifidianana solombavam-bahoaka no resahana betsaka ny tsy fanaran-dalàna hita tany amin'ny bureau fanatsahambato 5 tao io sy noho izany trangany seho izany ary dia miantso ny CES na ny fitsarana manokana amin'ny sahan'ny fifidianana ny candidat ny tsy ato fahita anatanteraka ny fampitana ny bileta tokana. Vola raha avy hatrany amin'ny sariny Stefana Tsofanjemby. Miantso ny CES mba hanatanteraka ny fampitana ny bileta tokana nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tao io sy ny lisy mpifidianana ny candidat tsy atory fahita ao anatin'ny fikambanana malagasy miara-miainga. Mangataka ihany koa ny tokony hanafoanana vato amin'ny bureau fanatsahambato 5 izay tena nahitana ny tsy fanaran-dalàna. Anisan'izany ny tao amin'ny fokontany Sakalala, Antanapoaka, fokontany Benonika ary ny renivohitry ny commune ambanivohitry Menamaty Iloto. Ity farany izay nisy pobasy tamin'ny fotoanan'ny fanatsahambato ary nisy fanovana ny valim-pifidianana. Ohatrana nisy anomalie tany amin'ny commune renivohitry ny commune ny Menamaty Iloto izay ao anatin'ny distrikany Osy zany. Tsy nionona tamin'izay nefa izay fa nandeha nijery tany fotsiny mba hahafantarana marina ny zava-nisy tany amin'ny commune ny Menamaty Iloto. Noho ny tonga tany izay dia niantso olona visivisy na ray aman-dreny visivisy mba nirekopevanay hoe nanahoana marina tokoa ny fafizotra ny fifidianana teto atapy-tanàna ny Menamaty Iloto. Teno naino anay fa tamin'ny fotoana nanaovana ny fanisaham-bato no nisy pobasy efatra vava tokony teo amin'ny 9 hariva teo araky ny filazany zareo. Dia teo zany no miala zany ny mpanisa vato fa ny tenin'ny président bureau de vote hoe samy anareo mamonjy ny fianakavianareo sao dia misy zavatra mitranga any amin'ny fianakavianareo vis-à-vis ny pobasy. Dia teo nitondrana ny revoka-pifidianareo atoerakafa. Dia ny ampisin'io moa dia tsy mbola fantatro hoe inona marina ny vokatra tao amin'ny urne na inona ny vokatra fifidianana fa efa taty aoriana mba hafantatro hoe niova ny zavatra vokatra izay nisaina tao moment Michel Pobasy tao amin'ny bureau de vote rehefa noentina tany toerakafa. Nasoa indray zany dia araka ny voalazan'ny délégué na izay tagna amin'ny commune dia tsy voalohany aloha dia tsy nahazo sy neken'ny zareo handasabato ny délégué ny candidat tany fa ny be mitanàna sy ny piray miasa aminy rehefa nanomboka teo amin'ny 10 ora teo dia izy sy ny mpiara miasa aminy no nanao ny asa fandrasaham-bato tao amin'ny urne izay manoana candidat tokana. Dia ny zavatra nisoleven'ny candidat-nay ary izy dia mahay sonia nefa dipitondro no azana amin'ny lisy-pifidianana. Nisy ihany koa araka ny tatitra ny fifidianana tompona ndraikitra eny amin'ny fokotany. Miandrady niantso anahy amin'izay zany be ny tanàna sy ny fokotany ary ny mpiara-miasa aminy hoe mandeha aty ianao ary raha agnatin'ny angehanay ianao ity aloha raha ny voka-pifidiana ato amin'ny commune sika manontolo hamboaritsika ka mba omenay lela vola ray hetsy ianao mba miangavy anao. Ia moa tsy nandavo sy nagnety satria izy tamin'ny fotoanandro taloha efa niteny anaby fokotany enina zay manodidina agny hoe anareo tsy mahazo manao plie lasa aminahy be ny tanàna ty no manana andraikitra ny zavatra zay. Da ny zavatra tena hitako maso ny baribary fa hitako fa lesiko aloha tamin'ny fotoana io vola aloha ny fokon'olo fa handrainy andraiky sy ny andiviny fa hoe handasabato fa kosa sy nisy nomeny handasabato olo fa ry zareo zany eny solo-tegna ny fokon'olo nanao ny lasabato mandray ny bulletin dia mandasaka anazy eo amin'ny urne. Ny candidat tsy atory fahita izay nametraka fitarainana teny anivon'ny CES ary miantso ny fandraisana andraikitry ny CES manoloana ireo zava-nisy tany io sy ireo.